Miraba toko lasy toko vavy anatin'ny fandarana actualité ihany motsika amin'izao fotoan'izao ary dia miaraka amintsika eto Andriamatoa Razafina Lambo vola Dieudonné izay membre amin'ny congrès des Tezamita ary ambassadeur teo aloha tany Algérie tsy diso Andriamatoa ambassadeur sady tsy hite faly mandrenay zay eto plateau ny MATV. Itopoko voalohany indrindra aloha dia miaraba anao Andriamatoa Davidson ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manaraka tsy tapaka anyity fandaharana ataon'ivony MATV ity. Atao amin'ny akavanako moa ny akavianareo fahita lavitra Andriamatoa Ravely Santeria izy koa dia ao amin'ny membre ao amin'ny congrès de transition ary dia filohan'ny commission ny raramba iny mifaly mandray anao zay Andriamatoa Constant azafady Ravely Santeria. Ya dia misaotra betsaka anao nanaiky ny andray anay androany ary koa miarahaba ny vahoaka rehetra zay manaraka an'izao fandarana zao ary tsy adino anatin'izany koa ireo teknisianina marobe zay mifandray tanana ampita an'izao vaovao zao. Eny ary izy ty moa zany tena tatoato ny azakazaka ny rahapirenena ho atsika manaraka ny vaovao ary ny fandarana actualité moa zany hoe manao tamberitsika fa avy eo zavatra songadina tamin'iny herinandro iny ary isan'ny zavatra ny tena songadina dia mbola ny mikasika ny fifidianana hemotra sa tsy hemotra mikasika ny olana zay miseho eo amin'ny farantampony eo amin'ny fitondrana eto amin'ny firenena zany eo amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy prime ministre Omer Berzika zany ary eto moa izy ndralary eto mpanara-baovao ary ataontsika hoe tompona andraikitra ara-politika satria ao amin'ny congrès des Tezamita zay misolo tenantsika avao satria assemblée nationale fanontaniana voalohany aminareo rahalahy ahoana fijerinareo ny rahapirenena amin'izao fotoana zao mikatso izy misy olana eo amin'ny exécutif zany ahoana fijerinareo azy. Ya voalohany indrindra aloha misaotra nametraka amin'ny fanontaniana tena mikatso tokoa ny raharaha ary misy tompon'antoka mampiatso azy. Ny zavatra tsapanay dia nanao fahadisoana bevava ny prime ministre amin'izao fotoana izao Andriamatoa Omer Berzika. Raha ny marina moa tena ampiandohana dia niteny izy nanao hoe ny feuille de route no patron. Tena nanao erreur grave izy satria zao tratra ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny falemeny Omer Berzika. Anka ry zareo amin'izao fotoana izao no manao ny daniny kibony amin'izay rehetra tiany atao zay ampiarina eto Madagasikara. Faharoa manaraka amin'izay eo ihany koa Andriamatoa prime ministre aiza ve ianao ka dia ny lehibe anao ane na dia ao anatin'ny feuille de route ary ny patron anao ny lehibe anao ane ka ny président des Tezamita Andriamatoa Andry Rajoelina miantso anao ve izy sy ireo mpikambana ao aminao anatrika ny filakivitry ny ministre dia tsy ho avy ianao. Zany zavatra zany ny tianina be lehibe mihitsy ary anisany tena nampidodoza ho atsika eto Madagasikara raha ny lafiny ara-politika sy ny fifandraisana any ivelany no jerena. Faharoa manarakaraka an'izay efa midradradrada ny vahoaka inona ihany no ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana aiza Andriamatoa prime ministre marina mafy raha nisy zavatra hitan'ny vahoaka koa ny zavatra mba nataony Andriamatoa prime ministre ohatra zao baribarotra nitafika ao andrefa tanàna lasa ny valalana motika ny tany atsimo tonga ho Atsirabe efa iananika aty Ambatolampy. Inona mba ny zavatra nataony Andriamatoa prime ministre inona mba zavatra azo kasitanana ny hoe way sarotra be ty ary tena raharaha goavany ty le retsy fa dia zao anapa-kevitra antsika atao anatin'ny gouvernement tahaka décret gouvernemental ny hoe tena loza tsy azo anoharana ity valala ity. Zany moa antony anankiray zany mety ihany koa mety efa any amin'ny hoe fanemorana ny fifidianana milaza amintsika ahako fa tsisy zavatra miandrana intsona ny atsimo any ny ao Atsirabe ny aty Ambatolampy inona ny efiaran'ny vahoaka malagasy azy hiditra maintso ahatra inona misy vola misy vokatra hotoazana maro amin'ireo vahoaka tantsapam-bolo ireo no nindram-bola tany amin'ny mpampindram-bola netiny namboly nefa tao amin'nitra vitsy fotsiny dia lany valala ny fanantenany iray manontolo zay zao anankiray azo klasena amin'le hoe afaka iverina amin'izay azo iverina amin'izay tsika efa avy eo fa ninao moa nyteny teo hoe tsy nanatitra conseil des ministres ny fanazavany Andriamatoa Omer Berzika tamin'ny mpanao gazety taminay zany dia hoe tsy nanatrika ao izy satria izy dia candidat satria nametraka ny candidaturany raha mbola raha njatra dia jerevana dia ny daty ny 24 juillet dia 60 jours zany mametra am-pialana candidat izy fa
tsy président de zay tsy andehanako any ary tena mafisiny ihany ko hoe ny ampitsiny iny moa hitanao ny gazety hoe za tsy anatrika conseil des ministres raha ohatra mbola zao ny zavatra am'sio satria tsy manara-dalàna Andriamatoa Andry Rajoelina ao na fanazavanao an'izay diso be mihitsy ary eto a dia tena ohatrany lasa manontany tena hoe samy ambassadeur ihany zay rolaty teo aloha mahay tsara momba ny amin'ny atao hoe fifandraisana ny velany a mahay tsara momba ny amin'ny atao hoe resaka fitantanana amin'ny akabena ny administration ekena fa candidat i président ny tetezamita Andriamatoa Andry Rajoelina fa jereo tsara nandefa taratasy ane Andriamatoa Andry Rajoelina netiny nalefany any amin'ny tompona andraikitra amin'ny hoe fanemorana n'ilay daty mpifidianana dika an'izany zany eo izy aloha ary tsisy olona na iray azy afaka hiteny hoe de fa tonga le fotoana nilanao ka de melanao fa de avy hatrany de avy zahay zay akany toeranao tsy mbola nisy mihitsy ny constat de vacances de poste zany rehetrehitra zany ane misy andalatohatra rany na izay le atao hoe procédure aleo raha mametraka ny démission Andriamatoa Andry Rajoelina mbola dinihana ka rehefa tapaka rehefa tonga hoe ekena fa miala izy tonga any amin'ny HCC le zavatra ny HCC eny no miteny hoe vacances ny poste ny président ny transition tsy nisy zay après an'zay rehefa hoe vita le constat de vacances zay vao miditra amin'ny fampiarana ny tondrozotalalanytsika ny hoe vacances les postes miditra am'izay araka ny tondrozotalalany zany monsieur l'ambassadeur CT de hoe le resaka le démission zany tsy tonga de automatique hoe 60 jours tonga de tafala tonga de tsy maintsy miala fa tsy maintsy mbola misy zavatra pitsopitson-javatra tsy maintsy araha zay ny lazaika aminao hoe zay ny fahaizana ny atao hoe administration misy pitsopitson-javatra arahany io ary tandalanytsika tany misy fanjakana eto fa tsy hoe rehefa tonga le fotoana araky ny eritreritray de miala tao anao fa ho avy zahay adisoana be vavy zay zavatra ray ary alao mba miary bokeny ohatry ny olona ary alao mba mpanara-dalàna ary zay indrindra manko no atao roko tena peloany nisy candidat nefa ministre ohatrany hoe monsieur Ads zany zao tonga de tsy nanatra fivoriana conseil des ministres tsoy satria efa candidat zany ahoana ny amin'ireny iny ka ry zareo re ohatra zao sahala amin'ny ajo hoe nametraka izy ny démissiony dikan'izay zany eo ihany ko zany mbola miandry ny valiteniny avy any amin'ny ambaratonga samihafa any amin'ny HCC ny hoe ekena ny fialanao ary misy vacances de poste ao satria miala ianao fa afa be mihitsy ane neny président Andry Rajoelina mbola miandry ny valan'ny taratasy nalefa ny any izy fa ianao tonga de mitselikelina fotsiny zao hoe efa tsy aotsony anao fa ndreto zahay tsy mety ane zany nanjary lasa baranahany zay ary zay indrindra ane Andriamatoa Davidson ny mahatonga ny mpandraraha am'izao fotoana zao ny hoe ahoany ty baranahany ty totany tsisy fanjakana intsony eto amintsika anika nanapa-kevitra volanay tsy alefanay aminareo aleo avilinay lalaka fa ny volanay fa ho lanilanianareo fahatany eo ahoana ny anampianao zay monsieur hitako ty resaka mamy misotranao nyaina mihitsy tao le tao amin'ny CT tao aminareo tena tena oa be mihitsy tao le tamin'ny zoma iny mariny zay satria ohatrany lasa ifanenjehana be le toerany le hoe ho chef d'état ary matetika ny démission ny filohan'ny tetezamita amperinasa no voaresaka be fa adino fa oakoany hoe misy ministra ny laza fa tsy ametra-pialany de inona ara ny feo eno avy any amin'ny Andriamatoa prime ministre hatramin'izao tsisy tsy fantatro aloana zany tsy naheno fa tsy nisy resaka mikasika an'io le hoe zatokony mba hiala koa anao fa ahoana ianao tsy miala nefa ka zay lasa misy hoe deux poids deux mesures deux poids deux mesures amin'ny fahitanay an'izay ary mikasika ny hoe démission ny démission ny hoe tsy maintsy acteny tsy maintsy actena le izy a de constatena de avy eo vao misy an'le resaka vacances de poste ny zavatra manaraka an'izay koa ane araky ny feuille de route a de voalaza fa ny candidat zany de mametraka démission raha minika ny président tetezamita kanefa alohan'izay de tokony isy lalàna nandalo ane
tao amin'ny parlement zay voasoratra amin'ny feuille de route azafady raha ovakiko mihitsy le izy amin'ny article 14 zany milaza hoe toutefois afin de pallier à toute éventualité de vide juridique une loi sera adoptée par le Parlement de la transition pour définir les conditions de mise en œuvre y afférentes. Tsy fantatro za mba mpanatrika fivoriana ihany a fa mbola tsy tonga any aminay io lalàna io kanefa le ifandrombahana amin'le izy a le hoe izany ianao inona ary amin'ny le triumvirat tokony alamina koa ne zany zavatra zany ary mino a fa tokony aingany amin'ny gouvernement ny projet de loi ka ahoana ary io no mbola tsy tonga any aminay angamba fantatritsika amin'izany hoe aizany misy ny lesoka amin'izany firosona amin'ny fanatanterahana ny tondrozotra zany zay angamba no anampy kely fa tsy hoe tsy ampiny ianao akory a fa somary anampiana kely an'le fa ina tena nataonareo tao loatra am'zay nareo amin'ny commission affaires étrangères ao amin'ny CT aloha entre ao anaty finosana ina tena mba nataonareo tao aloha ia misaotra betsaka amela amerina kely ny zavatra mianto le fanontaniana manko ty communauté internationale ty enjakenjana ihany araka lazay ny ambassadeur teo ka ao ina mba nataonareo tao ny zavatra tsy ampanay eo amin'ny commission ny raharaham-bahiny eo amin'ny congrès ny tetezamita dia toa isika malagasy no teriterena amin'ny andavanandro ny ao amin'ny tondrozotra ohatra fotsiny ny raisiko dia misy ny article zay iny foana ny voizina de rehefa nivory moa zay atao de mazava ho azy fa nandinika hoe inona daholo koa arany mba anjara ndraikitry ny communauté internationale zany ao amin'io feuille de route io de nahita ohatra zahay ny article 35 ny article 35 ny feuille de route ndesiko mihitsy izy ty am'izay mba ho hita iarahantsika mahita eto ina ny voasoratra de la SADC et l'Union africaine demandent aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de Madagascar d'apporter dans le respect de leurs procédures respectives leur soutien multiforme aux institutions de la transition consensuelle et inclusive, notamment le gouvernement de transition, le congrès de la transition, le conseil supérieur de la transition et la commission électorale nationale indépendante et le filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Tafiditra anatin'izay zany a ny fanampina tokony omena an'ireo androm-panjakana tsy fantatro aloha fa raha ny aminay manokana dia mety nanome angambo reo fa kely loatra nomeny de tsy hitanay fa zay aloha de tsy natsapa hoe nisy fanampina ny androm-panjakana teto zay ohatra ny anankiray ao amin'ny article 38 octroi d'une aide financière technique matérielle et logistique au processus électoral iarahantsika mahita fa isaky ny manao dinga antsika de toa ohatra ny kapoka sazy no arangaranga fa tsy misy mihitsy ohatrany hoe mialatsiny amin'le teny frantsay indramina hoe bonne volonté mba ahafahatsika miroso fa toa ohatra ny ampitambazina lava io ary am'izao fotoan'izao tsika de mahita tsara fa vao mainka aza nampitambazina be le izy ary dinganiko ndray iny hoe mandeha amin'ny article 41 ohatra suspension et levée progressive et conditionnée des sanctions imposées à Madagascar en fonction de la mise en œuvre des étapes fixées dans cette feuille de route zany hoe inona moa ireo andana tohatra tokony andalovany Madagascar reo ny fametrahana ohatra ny androm-panjakana tsirairay avy de efa nomena hoe tsy maintsy inclusif io tsy maintsy ho zao io tsy maintsy ho zao natsangana daholy ireo androm-panjakana reo move efa nahenontsika fa hoe nisy an'izany levée progressive des sanctions zany efa tafatsangana daholo zao ny institution rehetra jereny gouvernement d'union nationale ny présidence ny ACT ny CST ny FFM ka zay ka inona ary ny levée des sanctions progressives efa enontsika am'izao ndray aza vao mainka voizina vao mainka ampidirina andavaka indray tsika am'le resaka sanction ka izay no natonga anay nanoratra taratasy tamin'ny fotoan'androny tamin'ny volana octobre tamin'ny 2012 zany tamin'ny 2012 sy 2015
dia nametrapetraka n'izay rehetra nyresahako zay. Io taratasina lefanay amin'ny alalan'ny bureau de liaison sadaika eto Madagasikara zany a dia tsy nahazahoanay valiny mihitsy. Tsy nahazahoanay valiny mihitsy io taratasy io a, dia zay koa no natonga anay nanapa-kevitra hoe ndao ary dia hovonjentsika any amin'ny ambasady ireo chancellerie ireo anytsika no miresaka. Dia tonga tany zay a dia tsy nahazo fahafaham-po mazava ho azy satria nareo samyreo koa zany fanoraka an'le zavatra tsisy valy teny mazava. Dia zay no natonga anay tamin'ny fanambarana nataonay tamin'ny mpanao gazety farany dia hoe raha ny fijerinay azy dia io communauté internationale io ihany anie ny atonga ny fifidianana tsy ho isy eto Madagasikara. Averiny tsara hoe io communauté internationale io ihany no atonga ny fifidianana tsy ho isy eto Madagasikara. Satria ohatrany tadiavina hoe tsy maintsy miditra ry zareo anelanelana dia fa hitantsika mivokatry ny fanelanelanana rehetra zay nataondry zareo. Nanao indray ary tsika samy malagasy dia nanangatsampona ndray ny sasany hoe dia ho hitako meko anareo ny karamako raha ohatra ka ho tafavoaka io sy ny sisa. Raha ny tena marina tsy fantatro monsieur l'ambassadeur eto anao, misy ny atao hoe langage diplomatique ary misy ny hoe resaka ifanaovana mpinamana sy ny sisa, na zay iresaka aminao zokobe koa aza mety misy langage tokony tsy azoko atao. Kanefa ianao misolo tena ny fianakaviam-be pirenena ndray ve ny manao teny tsy voahevitra zay zavatra zay zany a dia mahatonga saina ihany satria rehefa miteny zany reo oloreo dia atelitsika ambongadiny daholo zay raha zavatra resahany, fa rehefa tsika no miteny dia tsisy hasiny. Satria lazaindrareo hoe ianareo zy tsy mbo mitana ny teny zay lazainareo. Vo nyvakiko taminareo teo any ny feuille de route raha ny antsika zany a fametrahana n'ireo rafitra rehetrarehetra ireo. Tsy zay tiako tenenina fa mifijeriko aloha izy a ny indrareo a tsy mijery loatra an'izay fa le mindresaka ny zavatra nambaran'ny filohan'ny tetezamity hatramin'izay a zay nitondran'ny lojika ny fanapahan-keviny rehetrarehetra. Ka raha ny zavatra resahany lehibe ny tetezamita anie mazava izy efa nambarany monsieur l'ambassadeur teo hoe misy taratasina lefany any tsy voavaly dia miandry an'io izy, miandry an'io izy ary tadidiko tsara fa niteny ene izy fa hoe misy candidature ao a raha sora dia miaraka sorona aminy. Fa ahoana ary ny atao hoe zanaky ny kalahafa ny sasany, atao zanaky kalahafa ny sasany. Vao teo ananome exemple hoe ohatra hoe misy ane ministre amperinasa milaza hoe tsy hiala, maninona ny tsy re ny feo avy any amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajy ny manao hoe mitovoka amin'reto any fa kandida ary maninona ny tsy eno mihitsy ny feo ny communauté internationale zany tamin'ny fametrahana candidature n'ireo hafa. Fa rehefa ny an'le tia no mipetraka dia maneno sahana daholo ny rehetrarehetra, fa tokony tamin'izany anie dia fa nyresahana zany satria misy taratasy naseho ny filohan'ny tetezamita manaprofo fa hoe tsy manenjika azy sanatrian'izany fa anao miresaka hoe fitazomana teny fa hoe misy kandida amin'izao fotoan'izao anie nanaiky fa tsy hanao politika no diany eto fa cas humanitaire kanefa milatsaka io olona io a tsisy miteny. Misy mitenika tamin'izany fotoana zany teny any mpanao gazety aloha tamin'izany fa nyresahako eto a ny communauté internationale ohatra satria reo moa zany no amin'izao fotoan'izao no milaza hoe ty tsy mahazo milatsaka ty tsy mahazo milatsaka raha amin'ireo voasazy ireo nalany azy izy dia tsy reconnaître an'io zay tsy ankatohan'io fitondrany io ka raha izany no tokony ho izy dia ndreo ary hoe ty zany ny anay no apetraka eo dia menazy avoloha ho tsotra kokoa izy amin'izay. Fa amin'izao fotoan'izao a le vahoaka ane fa vonona ny andeha hifidy ary ireo kandida reo namaly aza mbola nyteny fa tsy olana aminay ozy ireo ny filatsahan'ireo kandida reo dikan'izany vonona ny faninana amindreo ry zareo ary te ampiseho koa reo fa hoe
niova ny fahitan-javatra eto amin'ny tanàna ka dia zahay koa zany de ampiseho fa efa tsisy tiany monsieur Ravelson Thierry-Resana zany de ny problème am'izao fotoana zao ny communauté internationale anisan'ny goavana indrindra amin'izay apiko ary efa natsidiky ihany tealoha teo fa ny communauté internationale anisany ihany ko manasaviritaka atsika eto Madagasikara raha ny lafiny araky ny hoe fifidianana ivoahana amin'izao crise zao ohatra fotsiny zao nametrahana ny communauté internationale sy mivaindreony anelanelany mpanelanelana nypetrahany eo anampy atsika izy ihany ko amin'ny lafiny ara-teknika sy ny ara-bola anatanterahana nylay fifidianana magaga nefa de ity tsy nanelanelana intsony izy fa niopefy ary tena niditra amin'ny raha tokantranotsika malagasy fa efa navaiza moa ny tenenany hoe reto olona telo voalaza anarana manaraky reto dia tsy ekena ny filatsahany izy nanao an'izany ary io indrindra ny mbola itenenanay ny andriamatoa prime ministre Omer Berzika ny hoe aiza ianao mifoaza ianao domy mihitsy ny latabatra nanaova lettre de rappel amin'ireo olona reo hoe azafady miopefinareo fa tsy zany ny adidy sy andraikitra ataonareo raha miresaka fifidianana sy ny ivoahana amin'ny crise eto Madagasikara ohatrany tsy hanapaka ny teninao monsieur l'ambassadeur fa ohatrany raha mitantarany andriamatoa Berzika sy ohatrany tsy hanao an'izany izy ka dia raha tsy hanao an'izany izy inona nilana azy eo ary zay natombona miteny ny tany amin'ny congrès ny tetezamitany hoe tsy prime ministre ny malagasy ianao prime ministre ny raiky amin'ny roapolo tapitrisa malagasy fa prime ministre ny fianakavimbe raisam-pirenena sy ny tondrozotra mela ozy ny olona ny tanany ny teny an'izay ary mazava ny signateur amin'ny feuille de route no nanaiky azy hiakatra hoe hovidiana prime ministre niombonana sy ny nanosiny an'le tondrozotra malagasy manko ekeny malagasy nanao siny nanolorana azy ny hoe prime ministre iombonana de ireo le tambola tsy lasa lalàna amin'ny feuille de route ireo le atao hoe partie prenante na signataire ireo zany nametraka azy eo fa tandremy kely fa le feuille de route anie tsy feuille de route ny teo aloha tsony fa feuille de route lalàna velona io ary eo anatin'izany lalàna zany tsisy miteny mihitsy ny hoe ny prime ministre ny marimaritra iresana anie ka Omer Berzika tsisy ny anarany eo na iray azy fa vo mentionné eo fotsiny hoe prime ministre ny marimaritra iresana dikan'izay azo soloana tsara izy inany manakana tsy han'olo azy raha ohatra izy tsy hanao ny asany amin'ny maha-prime ministre azy ahoana no anekena hoe tsabasabahan'ny olona ny raha tokantranontsika mahazo fitenenina ihany eto teo am'le anytsika nitavajanona teo am'le valala cas de force majeure valala izy amontsy tsy mahita ny valala ohatra nytafika eo andrefa tanàna nery zareo zao hoe ny prime ministre any no tsy maintsy manao décret gouvernemental ny hoe vu la situation actuelle vu également aussi l'invasion acridienne le gouvernement décrète 2 points voalohany aempitra kely aloha ty resaka politique ty resaky fifidianany ty fa aleo hamonjy ny vahoaka malagasy raiky amin'ny roapolo tapitrisa sika lany ny valala ny arenany atramindrovina zay atramindrovinany reportena le fifidianana eo ndray manko de satria ny valala misy foana anio eny valala misy fa zao de tena hita mihitsy mifamiteny valala zany hoe zany tsy miteny hoe rovinana reo fa anjara gouvernement tany manapaka hoe ataotsika ray volana ve roa volana ve telo volana ve ny anazy zany le principe général fotsiny hoe aiza ianao ny tsy taitra efa hitsipatsipaka be mivahoaka malagasy vo iesika ianao hoe ary rotika ihany ko ny tenako andriamatoa Davidson eo amin'ny hoe communauté internationale na ny fianakavimbe iraisam-pirenena azony tsara ho iaho teo amin'ny tendakeliny ny prime ministre Omer Berzika tsy afaka mikofoka de tsy manaka atao fa raha vo miteny ny communauté internationale de tena marina zay mampikiropaka azy andao arahana ny teny tsy any enao prime ministre ny malagasy raiky amin'ny roapolo tapitrisa raiso adidy sy andraikitra ao ary enao malala tsara mihitsy andriamatoa prime ministre fa malala an'izany atao hoe inona moa zany atao hoe communauté internationale na fianakavimbe resam-pirenena resaka kajikajy daholo ny ao anatin'io zavatra io ary be dehibe
voadininkireo tsara mihitsy hoe manan-javatra maro any itsika eto Madagasikara ary efa manomboka mijery ny arenatsika izy anka na miteny ary izy mitsabaka raha vao voatrerona kely de mihemotra ohatrohatra fotsiny zao tamin'ny voalohany izy niteny hoe raha milatsaka reo olona telo reo a sotominay ny vola anjaranay anatanterana le fifidiana ny epitsin'indray izy de niteny rehefa niklerina ny olona sotomiany ny vola raha tsy mampanininy ozy indray izy zay ane tsy niteny hoe hosotomina ny vola fa mbola ao mbola mitohy foana mbola tsy mivoaka le izy nefa izy niteny hoe mbola ao le famatsina tao teorina indray izy niteny hoe raha milatsaka reo olona reo ka lany ray am'ireo fony zavadalina zany amy resaka diplomatika dia tsy amenay reconnaissance internationale ny Madagasikara inona ny dikan'izay misy olo-kafa zany tia ny latsaka ao amy toeran'ireo atahorany zay mety ho lany ray am'ireo de tsy maintsy mamorona hevitra izy de avy eo indray izy niteny hoe raha mandeha mififidianana ka voafidy ary reo izahay anao an'le hoe sanction individuelle miova isan'andro ny fomba fitenin'ny communauté internationale fantanena ihany raha izy telo ihany ndresandro aloha am'izay nareo hoe mieritreritra zany vo iny communauté internationale hoe ireo ny candidat majeur tsy hoe candidat majeur fa hanisany ihany kosa aloha na tiatsika na tsy tiatsika atahorany potentiel zany filaza azy zany hoe manana ny maizy azy reo olona telo reo raha milafy ny ara-tantara satria manko misy anankiray le indresan'ny constant zafady azafangaro lasa mifangaro koa le Verson ianao nilaza teo misy candidat anankiray tsy resahana mihitsy nefa tokony mba ao anatiny eo koa amin'ny tokony mba efatra zany fa tsy telo zao le izy raha tena niteniny communauté internationale raha tena ampendoana de hoe aza ampidirinao akoa reo rehetra zay voasazy anisan'le sivy ambozato ny sajiny zareo de avy eo ndray izy mivadika an'lelany de sotomina izay tenin'izay hitanao zay zavatra zay ka eo zany no tsara mihitsy no itenenana ny andribato prime ministre ny hoe kaponiny latabatra fa raha vao midrikiny anao miforotra reo fa enao de eo de bonaika be eo tsy miteny tsy mivola roitin'ny olona milainky tsofinao ianao de eo foana ny gasy tsy mataty an'izany ary be dehibe na ny vahoaka am'izao fotoana zao miteny hoe tsy lasa tsony lay prime ministre fa tsaratsara ho azy ny mametra-pialana ary indrindraindrindra aleo miala amboninahitra toy zay miala atositosiky ny olona ka amilohan'izay aloha satria efa kaikaiky any fotoanatsika ngamba tonga de hitra hoe asio vaolana ary de efa tsy dianao nyresaka de ato amin'ny Thierry Verson aloha ary zao de hoe ahoana raha ohatra azo toizana kely de mameo vaolana koa ary ny alohany anomezana vaolana de ny tiako soritana kely de zao ny CES zany androm-panjakana tsy nisy teto amintsika hatramin'izay fa ny tondrozotra no natonga an'io voaforona ny zavatra voalaza koa de hoe tsy azo divirana ny tsy azo ivalozana azafady ny fanapaha-kevitra io androm-panjakana iray io ary zay zavatra io de efa ny fanarana taloha nefa ny mahagaga rehefa nanome ary ny décision zany fanapahan-keviny CES de tateorina nanjary azo ivalozana ndray izay fanapahan-kevitra zay aloha ny zavatra mahagaga anankiray ary raha ny tena marina tsy tsika malagasy mihitsy ny natonga an'izy io ho olana ohatra zany zay ny zavatra anankiray tiako soritana fa roa manaraka an'izay ny tokony tsy ho adinon'ireo mpitondra anatin'izay ny prime ministre fa rehefa miteny izy na mihetsika izy de ny vahoaka malagasy no tsaraina am'izay fihetsika na fiteny ataony ohatran'izay koa monsieur André Rajoelina ka eny fa zay mahatonga an'le hoe be fanekena izy nomeko ohatra teo ane hoe zay totomototra avy any amin'ny communauté internationale de mamono tena atsika manatanteraka azy ka nefa ohatrany hoe tsisy takalony zay fanatanterantsika azy zay ny fitsarana atsika am'izay fotoana zay de tsy fantatro na complexe du colonisé io
na hoe tsika mihitsy no tsy samyjoro eo anatrehany vahiny mikasika ny raharaha tokantranontsika. Zay zavatra zay ane rehefa misy zavatra atao za mino fa zay no izy tokony io samympandresy gagnant-gagnant ozy ny fitenitsika. Manao an'izao zay fa aiza kosa ny tambin'izay na ny takalon'izay. Tsika manao foana kanefa ny takalon'izay tsy hita. Ka izay zavatra zay ane andraikitry ny zareo ao amin'ny gouvernemanta no mampahatsiahy ny communauté internationale hoe zao ne ny zavatra tsy vitanareo amin'ny anjaranareo nefa zao ny vitanay. Fa raha zany atao inona fotsiny ary io ministera ny raharaham-bahiny io zay tokony hietsika ampatsiahy an'ireo, fa tsy tokony foana hoe tsika no hitsahana lavo zao, fa mampietsika azafady indrindra ny ambopoko amin'ny mazanaka malagasy ahako mikasika ny tanyrazako zay zavatra zay. Tokony hanana tsika ambopo farafahakeliny amin'ny malagasy atsika de hoe amina eto kosa zao ny règle du jeu ary marina fa hanampy anay nareo fa atreto ary ny anay ny adidinay atreto mifampiditra reo matonareo te hiditra anilanilana eto a fantatrareo zany ny anjara ndraikitra sy anjara asa tanterahanareo a izy nekenareo tato amin'ity tondrozotra zay lazaina ombenombeny fa hoe de tsy miala amin'io de tsy miala amin'io de adohatra tsy ala amin'io fa mba tanterao koa ary ny anareo. Iny efa io any io ameo vahaolany zay anisany vahaolana zay de aveo ngamba manana ka ny vahaolana hitako de ny fandraisan'ireo androm-panjakana tsirairaireo ny andraikiny tsy ny fiaizakazahana hoe de anao chef d'état kanefa jereva koa ato amin'ny feuille de route ane misy lalàna tokony apetraka ane mikasika an'ireo ancien chef d'état reo tsy fantatro monsieur le MCT rehefa nandalo teo ambanimasonao zany lalàna zany mbola tsy nisy misy hatramin'izao ny lalàna mikasika an'izay nandalo kanefa zany de voalaza mazava tsara hoe mandritra an'izao tetezamita zao no anaovana azy. Za mo rehefa miteny hoe tondrozota de mba mijery any hoe inona daholo ny ao anatiny io ary aditsy andraikitraiko zany raha teo ka voalohany indrindra zany tanterao ary io tondrozotra izay patron io faharoa manaraka an'izay zay fanarahanao anatiny ao na CES zany reo androm-panjakana samihafa tokony anao ny aditsy andraikiny. Misy taratasy na lefa ny filohan'ny tetezamitany manina ary izy tsy hovaliana sa misy kajikajy politika any hoe tsy valikotry de miditra le fempotona ry de zay io raha ataotsika resaka kajikajy ohatra zany foana ny fitondrantsika ny tiraraha-pireneny ity de tsika nisavoritaka eto ary tsy tsika malagasy aneny ahazo tombotsoa amin'ny fisavoritahany eto fa mety misy kajikajy na firenena ambony mety mipetrapetraka eto ka anatin'ny anterehany ampisavoritaka atsika mety ho zay ihany koa fa raha ny fijeriko azy raha ohatra ka manao ny aditsy ny andraiky ny tsirairay avy reo androm-panjakan'ireo ny tsy hoe ifampizara excuse foana hoe tsy nataoko satria izy ny diso na ato ny diso na ary fa samy manao zay tandrify azy de ho avy malaky io fifidianana io satria efa ny masomasahana atao ao an-tsain'le vahoaka nefa ny fifidianana ihany no lalany ivoana amin'izao krizy zao kanefa ny pitsopitso ny aza modiny tsy hita ka aleo ary ny lalàna mikasika ny zavatra tokony ho atao ialana marina amin'ity krizy ity no alefa io resaka vacance de poste io telo triumvirat ozy tsika be da be zany zavatra mbola tokony atao aloha triumvirat ohatra ny resantsika ka amin'ny triumvirat io ane telo zany no amin'ny lohan'ny fireneny ka izany ianao inona indray eo tokony jerevana tsara hoe izany miandraikitra an'izao izany miandraikitra an'izao am'izany triumvirat zany fa io ane anjara isavoritaka indray tsika arinao hoe adidiko adidiny ty ato tsy vita indray ny ato zay fa nisy fotoana ndalo kely zay tsika tam'ireny de présidence collégiale nanahirana be tamin'ny fotoanandro
ka za moa saiky tsy teny an'iny fa ny soa fianatra ozy ny fiteny ary tsika malagasy manam-pahendrena ka zay zavatra zay mila lamina aloha fa tsy ny fiazakazana amin'izay titre na avantage any no ifandrombahana. Eny ary monsieur Ravelson Tery son ambassadeur kelikely le fotoanatsika ia marina zay zay zany ny zavatra tiako tsipihana koa aloha ary tena ohatrany mandratra mihitsy mieritreritra azy dia ny hoe ny fanimbanimbaniny communauté internationale atsika malagasy raisiko les cours électoral spécial anany CES tondrozotra ane no ametraka an'io e ary isika ane no nametraka ny olona ao anatiny ao e tsy ny ololopona ane ireo olona mpitsara reo le hoe magistrat de première grade manana ny maizy azy ireo avy nefa le communauté internationale de tsy matoky amin'ny zavatra navoakan'ireo izahay fa tsara reo raha isoloana mbola verim-piano ny teniko fa iza moa ianao no hitsaranay aty anatin'ny tokantranonay ary eo de mbola izikiziniko ihany aiza amin'ny prime ministre tsy nitrapaka latabatra amin'izany mandefa lettre de rappel hoe aza sabana ny tokantranonay anay io za eto zany de tonga de miteny hoe ninninona ny tenin'ny communauté internationale mijanona eo ny cours électoral spécial CES tazomina ihany keo ary tsisy alana ny candidat rehetra izay navoakany raika mefapolo izy ireo fa raha tsy zany tsika malemy ka hoentin'ny communauté internationale amin'ny laingotsofotsika za nga mba eto ihany keo de iteniko ny hoe oka zay ity mifanipy andraikitra ity efa niteneniny monsieur Ravelson Tery teo le izy eo le tsy anjaranay io fa anjarany senita ohatra zao amin'ny hoe fandevasana taratasy fahitana n'izany atao hoe cas de force majeure anemorana ny fifidianana de misy miteny ny senita manao an'io anjarany senita nga zany tsy ny senita ny manao an'izay fa miandro taratasy décret gouvernemental ny senita iny no hodiny alefany any amin'ny firenena mikamina hodiniany miaraka hoe ekena na tsy ekena le fanemorana fa eto aza misy mifanipy baolina ary aza misy mifanipy andraikitra fa alao azava-tsara mihitsy hoe enao napetraka eo amin'ny toeranao inona zany miadidy sy ny andraikitrao ary tanterao miadidy sy ny andraikitrao tandrify ianao ary farany moa ny any ao napipo ihany keo de ny hoe eo ny fandragitana samihafa eny fa na de avy amin'ny communauté internationale raha misy ihany keo moa mpiarady aminy aoka ho tony tsara isika vahoaka malagasy ary andinika hoe aiza ny lalaky zoratsika ahoana ny hitondratsika nyity fierineny ity ahoana no maranatsika nyity kristy amin'ny alalan'ny fifidianana madio mangararara ekeniny malagasy ary akatoaviny ny any ivelany eny ary ianao moa nanomboka azy de aloha atao monsieur Ravelson Tery mamarana azy zany le tsy fandarany ia misaotra betsaka ny azy zany tiako amafisina de zao dradradradraina eto seroa ny hoe indépendance de la justice io CES io ane ka mpitsara daholo ny ao anatin'io mpitsara ny ao anatin'io ka raha didi-pitsarana zany tokony ho ekeny rehetra zay aloha zavatra fondamental ozy ny fiteny tokony ho ekeny rehetra ny mahagaga tsy keto manaiky ny didi-pitsarana fa ny olona avy nivelany indray no mitsara ny mpitsara atsiketo ahoana moa no nametrana n'io CES io nga tsy ny mpitsara no ny fampifidy tao zareo no ny fampifidy tao ary efa niteneniko teo hoe irréversible irrévocable zany ny didi-pitsarana de atao ahonandray ary manaraka an'izay mikasika ny hoe fiandrianam-pirenetsika io de voaosiosy izy amin'izao fotoana zao voaosiosy satria ny hafa ny tady anapaka hoe zao ny tsy maintsy anareo zao ny tsy maintsy ataonareo ka zay no mahatonga anay miteny hoe tokony mba hietsika koa ny ambopony zany prime ministre zany satria izy prime ministre de izy alohan'ny tompon'andraikitra raha-pitsarana no manapaka hoe de fa démissionnaire ity na anoatra zany raha ny tokony ho izy ny prime ministre no tokony ho tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampiraisankina ny membre ny gouvernementa
fa tsy izy ny tokony hoe ho lehibe ny fampizarana ny membre ny gouvernementa. Ohatra raisiko amin'izany no hoe misy conseil des ministres efa hoe vita lamina hoe isaky ny andro ohatr' zao alaroby zany no tiako resahana, dia enao indray manangana conseil de gouvernement parallèle amin'iny. Move zany miteraka le fampitonina apaisement zay resantsika sa iteraka affrontement, ary nareo ray aman-dreny ao ambony ao indray zany no miteraka affrontement amin'izay fotoan'izay. Nefa ny filokolokana zay nataonareo a dia hoe ampirainy ny vahoaka hitondra fitonina sy ny karazany. Ary eto a dia miteny hoe sambany nandrenesako, za moa avy any atsimo mialatsiny raha miteny an'izay eto, fa nisy an'ireny le kandremenabila reny ohatra, sambako na eno lehibe na gouvernementa hoe andeha hifampiraraha amina karazana terrorista ohatran'izany. Ka ny ahako zany a ny fitondrana ny raharam-pirenena tsy tokony hisy sentiment zany, fa ny andraikitrao raiso ny itoniny vahoaka, handry fahalemana ny vahoaka malagasy. Amin'izao fotoan'izao misy ny valala voaresaka teo, tokony izy andraikitra goavana raisinao mikasika an'io. Ary be dia be ny zavatra pitsopitsony zavatra ny fotoana moa izy ianao teo fa tapotra ka dia ho faranako le izy hoe ny andraikitra goavana ny tokony ho raisiny eto amin'ity fireneny ity, fa tsy loza nanaovana ady la politika no halako bika tsy tiako tare. Eny Wilson Thierry, président de la commission affaires étrangères, membre du congrès de transition, de Matoura Javna Lam voula du donner, membre du congrès de transition, ancien ambassadeur qui est en Algérie, je me dis là, moi, namoka ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara dia sotranao ireo zay nitondra fanazava-kevitra ny fandaharantsika koa zany moa zany dia mbola mitohy eto amin'ity actualité aza miala ianao fa mbola fitinina aminao hoe inona vaovao nisongadina tamin'iny herinandro iny dia mandrapiresaka indray tompoko lahy sy tompo avy. Be reny vohitry vakinankaratra no notsidian'ny pasteur Mayola mivady sy ny mpiaradia aminy ny asabotsy teo vahoaka marobe sy visy miaramila ary mpandraharaha no tonga nanotrina ny fitaovavahana izay notariany ny maraina asabotsy tao andrefatsena Antsirabe ka niona tamin'ireo mpino apokalipsy ireo pomba azy tamy amin'izany faritra vakinankaratra izany. Laza ny pasteur Mayola fa efa akaiky ny fotoana izay antanterahany faminaniny izay nomen'Andriamanitra azy 17 taona lasa izay fa izy no filoham-pirenena hitantana ny Madagasikara amin'ity taona 2024 ity ary anafaka ity firenena ity amin'ny fahantrana sy ny fahalovana dia nikolokolo sy ny hiketrana trano izy ary izay fototra izao fahantrana lalipaka izao. No mafisy ny pasteur Mayola trany raha niona tamin'ny vahoaka n'Antsirabe izy fa apetraka no atongavany amin'ny fitondrana nanambary izy tamin'ny fiona tamin'ireo pomba ireo fa tsy manana fahavalo afa-tsy ny fahantrana ary ny devoly sy ny firongony izy ary miantso ny vahoaka mba hitodika amin'Andriamanitra manoloana izao olana goavana menjady izao. Laza koa ity mpitandrina ity fa vonona ny iara asa ary misokatra ho amin'ireo rehetra izay manana fitiavan-tanindrazana rehetra ary vonona hikatsaka ny fampandrosoana ny Madagasikara iady amin'ny fahantrana na kristianina na Islam na mpandala ny fomban-drazana na inona ihany koa finoany. Izany indrindra moa no antony nanangana ny antoko GFFM na gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara satria tsy voatery mpivavaka ao amin'ny fiangonana apokalipsy vao afaka miara-miasa aminy ary na ireo mpino amin'ny fiangonana aza dia tsy terenao mpikambana ihany koa amin'ity antoko ity. No mafisy ny pasteur Mayola fa ny toedra rahapirenena mitranga sy miseho amin'izao fotoana izao dia mizotra makany amin'ny fahantanterahany faminaniny ary nambarany ihany koa fa manana fiangonana 7 efa manana onjapeo amin'ny faritra vakinankaratra ny fiangonana apokalipsy ary efa miely manerana ny komina sy ny fokotany rehetra any an-toerana ny antoko GFFM izay tarihan'ny pasteur Mayola. Araky ny fafanaony isan-taona
dia ny alahady farany amin'ny volana May no fanokafana ny voka-dehibe ny fiangonana FJKM Ambodifaitra Martiora. Voromaro ireo kristianina sy zanakam-pelezana nandritra ity fotoan-dehibe ity. Ny tenin'Andriamanitra roa no nombanjinina nandritra ny fanompo-pivavahana dia ny teny nalaina tao amin'ny Deutéronomie 2:130 ny andininy 9 sy ny Loka 2:10 ny andininy 20 manao hoe: ary Jehova no mandeha eo alohanao, ary izy no iaraka aminao, tsy andao anao na ahafoy anao izy, koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voaositra any an-danitra ny anaranareo. Samy nanolotra izay zavatra nanambinan'Andriamanitra azy ireo vahoaka kristianina tonga teny an-toerana, ka nisy ny nanolotra zavatra vokatry ny tany izay tsy maintsy navadika ho vola tamin'ny alalan'ny lavandy-bokatra. Isaoran'Andriamanitra moa ny nafahana nanatanteraka ny fanokafana ny voka-dehibe teto amin'ny FJKM Ambodifaitra Martiora, izay natsapana tokoa fa zava-dehibe amin'ny taranaka Ambodifaitra zany fanateram-bokatra ho an'i Jehova izany. Ary eo ihany koa ny fiarahamientana amin'ny fanohizana ny asa izay ataon'ny fiangonana, indrindra fa ny amin'ny famitana ity akany ity. Ary ny asa moa dia mbola vao manomboka ary mbola hitohy. Ny amin'ny voka-dehibe ohatra ho antsika izay tsy afaka androany dia mafisina fa amin'ny alahady rojona ho avy zao no famaranana ny voka-dehibe to amin'ny FJKM Ambodifaitra Martiora, izay ny tanana antsika izay mbola tsy tonga mba ho tonga hanefa ny adiditsika eo anatrehany Jehova ny amin'ny alalana zany voka-dehibe zany. Araka ny hita teny an-toerana, mandroso tokoa ny fanamboarana ny ankan'ny fiangonana ao Ambodifaitra satria amin'izao fotoana izao dia efa vita tanteraka ny fototra na ny fondation'ilay akan'ny lehibe izay ahorona ao an-toerana. Ny famaranana ny voka-dehibe kosa dia amin'ny alahady rojona izay antsona ny taranaka Ambodifaitra ho tonga eny an-toerana. io maraina io no tanterahana tetsy amin'ny cercle messe San Fortusienne lay hetsika goavana izay notanterahany Ser Fabiola, lay vehivavy nanambara fa maty nandritra ny 3 andro ka nahita lanitra sy elo mba hitondranam-bavaka ny firenena. Ka nitaoman'ny vahoaka mba hibebaka mba tsy hahatongavan'ny loza ho an'ity firenena ity. Nanambara ny Ser Fabiola nandritra ny lahateny nataony fa vehivavy no ho lasa filoham-pireneny Madagasikara ary nampiny fa tsy amin'ireo kandida ireo araka ny nambaran'i Jesosy taminy. Ny olona rehetra mihitsy dia andamy fitsarana alohany anjakany ny fahamarinana eto. Ary ambaraozy izy fa tsy lehilahy zany hitondra ty firenena ity fa vehivavy no fidiko hitondra ny Madagasikara. Tsy mifidy olona manam-pahaizana, tsy mifidy olona manam-pahalalana, manana diplôme, mandaika daholo rehefa amin'ny sandoka rehetra milazaka olona manam-pahaizana nipetraka eo. Fa ho hitany tsara hozy izy Jesosy fa izay rehetra hipetraka eo talana vavy dia faty izy. Fa tsy avy amin'ny devoly zao fikorotana eto Madagasikara zao avy amiko zany mampitra fahaverezan-kevitra amin'ireny olo reny. Fa vehivavy izay voafidin'Andriamanitra tsy manambady, tsy misoram-panambadiana, izany mizano izy Jesosy azoko ato fa hitondra ny Madagasikara amin'ny fahamarinana. Io lay Davida teny izay nosora ny fanahy masina hitondra ny firenena malagasy ity. Tsy maintsy averina mahasahetena azy tsy firenena malagasy ity, ary zany vehivavy zany mapetraka eo ary avy amin'ity Madagasikara ity no hitondra fivoazam-panahy manerina izao. Raha araka ny nambaran'ny Ser Fabiola hatrany dia ho lasa firenena matanjaka ary handro fahaizay sy hiadany Madagasikara rehefa tonga io olona izay nofidian'Andriamanitra io. Mandritra ity volana May ity tokoa ny fanateram-bokatra ho an'ny FJKM Ambonilojy ao Imery Mandroso sy Nord-Partany Arivo Avaradrano. Manana endrika fifaninanana masina ny fomba fanaovan'izy ireo ny fanateram-bokatra satria ireo kristianina isan-tanàna no manangona ny vokatra ary entina eny am-piangonana kosa izany rehefa lahady. Tamin'ny alahady ny Pentekosta no nanaovan'izy ireo ny antsoina hoe Santam-bokatra izay ivony ity voka-dehibe ity
ary nisy moa ny fanolorana ny sakramentan'ny batisa sy ny fanolorana ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo nandritra izany pentekosta izany. Fa amin'ny alahady rojona kosa ny famaranana izany fananteram-bokatra izany ho an'ny FJKM ambony lojiona izay antson'izy ireo hoe voka dehibe ka iarahana amin'ny kristiana manontolo sy ireo zanakapelezana avy eo ambony loha imery mandroso. Tonga indray ty ny voka dehibe ny FJKM ambony lojiona ko miantso atsika taranaky ny FJKM ambony lojiona ho tonga eny ambony loha amin'ny alahady rojona ho avy izao. Miditra amin'ny sivora sasany maraina ny fotoana ary atsika zanakapelezana rehetra dia eny amin'ny lycée Rabearivelo amin'ny fitora maraina no mianga ny fiara iombonana makeny ambony lojiona. Dia eo amin'ny baravarana ny fandraisana ny vokatra rehetra ny amin'izany andro fanateram-bokatra eny amin'ny FJKM ambony lojiona izany. Isy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ary mifarana amin'ny sakafo mpifankatiavana izany andro fanateram-bokatra eny amin'ny FJKM ambony lojiona izany. Azadino ary ny voka dehibentsika FJKM ambony lojiona amin'ny alahady rojona ho avy izao. Ny tanjona amin'izao voka dehibe izao moa dia ny anefan'ny FJKM ambony lojiona adidy kitapo iombonana eo anivon'ny synodam-paritany. Entanina araka izany zanakapelezana rehetra avy ao ambony lojiona mba samy iomana amin'izany voka dehibe izany. Misy ny fiara iombonana efa nomanina amin'io alahady rojona io izay hainga eo amin'ny lycée Rabearivelo amin'ny fitora maraina. Je suis, c'est pourquoi je suis là. Autrement, je serai à Maputo à ce moment. Mbola matoky hatrany anatanterahana amin'ny fifidianana amin'ny 4 volana jolay ho avy izao mpanailanelana avy amin'ny vondrona Sadek raha nambaran'Andriamatoa Leonardo Simao androany atoandro rehefa avy niona tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny avy amin'ny vaomera mahalotena amin'ny sahana amin'ny fifidianana filakevitry ny fampihavanana malagasy komity mpanaramaso amin'ny fanatanterahana sordalana filakevitra miaramila amin'ny sahana amin'ny fiarovam-pirenena ary ireo tompon'andraikitra avy amin'ny tandro ny filaminana. Ho an'ny filohan'ny vaomera mahaleo-tena amin'ny sahana amin'ny fifidianana Ramatoa Beatrice Atala dia mbola tsy misy ny resaka fanemorana amin'ny fifidianana hatreto. Eo amin'ny lafiny teknika hoy nambarany dia feno ny fepetra eo amin'ny 10 isan-jato ny asa. Ny 10 isan-jato sisa dia miankina amin'ny fanotana bulletin tokana izay atao ho atsy Afrika Atsimo. Raha nambarany Général Boutorson Sylvain filohan'ny FFM kosa dia ny fivoriana mihidy na ny conclave izay ho tanterahana rapiso miaraka amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'ny firenena no anapahana ny momba ny fifidianana. Raha ohatra ka mbola irona zany tsika amin'ilay fangatana famasiam-bola agny amin'izareo communauté internationale dia sara fantaratsika koa fa manana calendrier financier koa ireo olona reo. Donc tsy misy arahana koa zany zay zavatra zay. Dia eo ihany koa izy ny délai ny fanotana ny bulletin satria raha vao moatra ny délai tenainy imprimeur zany dia na dia hazo vola ary sika tsy ho tratra zay dia zavatra zay zany mbola ho élément hoentinay amin'ny conclave hoe izao ane zany le izy misy données technique sy azo anoarana zany raha ohatra tsosorona le resaka sisy hoe misy olona manana ino ty tombosoa apiditra antikristy zay aloha dia sara fantatra tsara mihitsy. Raha ohatra ka fanaraka rapitso hitany vahaolana amin'ireo olana napetraka ny comité international izay rasika mahita dia arabasoa arabatsara. Ny conclave izay atao rampitso no isan'ny anapahana hevitra lehibe amin'ny toy ny toetra rahapirenena ary anova ny tantaran'i Madagasikara. Manoloan'ny toetra rahapirenena ankehitriny izay mbola tsy ahitam-bahaolana hatrany dia miantso fivoriana famoahana fanapahan-kevitra mifantoka amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ny lehibe ny fitandroana ny filaminana amin'ny alatsinainy izao araka izany no anatanterahana izany fivoriana izany manomboka amin'ny 9 maraina eny amin'ny CCI Ivato. Ny andrasana amin'ny fivoriana io dia ny fanapahan-kevitra atongavana amin'ny fifidianana izay hany vahaolana amin'ny toetra rahapirenena ankehitriny. Ny antenaina ho izy ireo dia tsy hitarazoka intsony ny zava-misy satria miandry ary manantena vahaolana aingana ny vahoaka. Anjara zay olona zany mpanao politika malaza indrindra mazava indrindra zany dia tsy maintsy misy membre amin'ireo signataire ny feuille de route satria ny feuille de route zany zay lasa lalàna eto amintsika no mametraka ny fepetra rehetra mikasika ny fifidianana.
dia misy avy any présidence, misy olo tena avy any gouvernement, amin'ireo signataire ny feuille de route, dia avy amin'ny primature, avy amin'izay reto raha teo koa moa zany na ny CSC zany, na atao amin'ny CNDN zany, na amin'ny FFM zany, dia eo amin'ny olo tsahabo, eo amin'ny olona 90 mahery kely eo zany zay ny vory. Nantitra terin'ireo lehibe ny mpitandro ny filaminana trano fa tsy izy ireo no hanapaka ny zava-misy ankehitriny fa anjaran'ny CES ny tompony teny farany. Ny fanentanana ny tsirairay ahatsapa-tena atongavana ny marimaritra iraisana no andrasana mandritra ity fotoana ity. Miankina amin'ny tsirairay arak'izany ny vokatry ny fionana ary tsy mbola fantatra ny faharetan'izany na hafiriana na hafiriana. Nambaran'ireo mpitandro ny filaminana kosa nefa fa tsy salasala ny andray fanapahan-kevitra entitra izy ireo raha toa ka tsy ahitam-bahaolana trano ny toetra raha ankehitriny. Nanatanteraka fionana tsy azom-besin'ny maro hatrehany tao amin'ny Colbert-Antaninarenina ireo sasasasany amin'ny kandida ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny Repoblika faha-efatra. Tao anatin'izay indrindra no nanamafisan'izy ireo fa hijory hatrany amin'ny nanatanterahana ny fifidianana ary voatsangana noho izany ny vondrona antsoina hoe collectif des candidats izay vondrona ireo kandida ho filoham-pirenena ireo. Eo anatrehany zava-misy eto amin'ny firenena izay misafotofoto sy manjavozavo nefa ny vahoaka efa sahirana ary manantena ny fanatanterahana fifidianana izay eken'ny rehetra fa vahaolana amin'ny krizy eto Madagasikara. Ka noho izany, voalohany, mijoro izahay kandida amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny maray aman-dreny anay. Faharoa, mitsangana ny collectif des candidats handray anjara amin'ny dinika rehetra hikarohana ny lalana mahomby isian'ny fifidianana filoham-pirenena madio mangarahara ary eken'ny rehetra. Tao anatin'izany ihany koa no nanambarana Andriamatoa Voninahitra Eugène kandida ho filoham-pirenena fa mametraka ihany izy ireo amin'ny fitsarana manokana amin'ny sahana amin'ny fifidianana na ny CES. Zahay zany matoa zay milatsaka dia maneky ny 24 juin. Zany zay 24 juillet. Vonona zany zay dia amin'izay. Satria tsy fidinay mety fisavorovona maro teo hoe ahemitra ohatran'izany fa nefa misy tompona andraikitra ny amin'izany. Ka dia mitadiavany fanirianay aza dia ny atao amin'ity taona ity zany ny fifidianana zay efa prévu amin'ity taona ity fa tsy ahemitra zany. Ka raha ny ataontsika hoe ny zavatra ny tsy fananarana ny ataon'ny sasany no ampihemitra ny fifidianana na anafoana ny fifidianana dia mampalahelo anay zany. Ny fiarahana indrindra zany indrindra fa hiaro amin'izay zay ataontsika hoe firosoana amin'ny fifidianana izay satria matoa zay nandany vola nametraka caution 250 millions dia ny fahavononanay zany fa andray andraikitra zay eto amin'ny tany sy ny firenena kanefa ny vahoaka nefa dia efa manantena fa isy ny fifidianana nefa misavorovoro ny saim-bahoaka amin'izao fotoana izao no zay fisalasarana zay ka tsy maintsy mijoro zahay satria zay ny concerné voalohany. Ny alatsinain'izao voalaza fa iona amin'ireo mpanelanelana avy amin'ny vondrona sadaiky ireo kandida mivondrona ao anatin'ny collectif des candidats. Ny kandida izany ny Rado Rafalimanana, Lainiriko Jean, Alain Tendra Zanarivelo, Fary Ratsimbarsan, Julien Razafimanajato, Voninahitra Eugène, Joseph Randriamampiona ary ny solotena ny sasany. Tonga ndroatra teny amin'ny fonenan'ny kandida Jean Lainiriko ireo mponina eny amin'ny manodidina ny Tosy vantany vao naharefa namono olona iray izay sendra nandalo teny amin'ny manodidina ny trano Jean Lainiriko ny mpiambina akaiky azy. Tokony ho tamin'ny 10 ora maraina no nitranga izany. Naratra mafy ilay lehilahy ary nentina teny amin'ny hopitaly saingy tsy tanany ainy avy hatrany dia nitanana naponja ireo mpiambina ity kandida ity ary mandeha ny fanadihadiana momba azy ireo araka ny fanazavany lehibe ny kamanda ny zandarmeri-pirenena. Teny tiako atao fotsiny dia alohantsika amin'ny fotoana toy izao mba mitandrina daholo. Za mialatsiny amin'ireo fa mahitsitsy fiteny ahako. Ny teneniko zany voalohany le olona zay ao amin'izany dia olona politika. Zany hoe indrindra olona anao kandida zany izy ho filoham-pirenena. Dikan'izay zany mety misy fiantraikan'izay amin'ny resaka fijery ny firenena zao tontolo zao hoe lazaina fa le olona kasy tanana azy io na dia hamono azy na dia handroba azy dia irahan'ny olona mpifaninana aminazy mba hampihana ny kandida animba endrika
le zavatra zay ataontsika zany le fifidianana zay ataontsika toy miseho any Pakistan misy an'izany hoe ny candidat misy mamono zany zany anankiray ratsy be zany zay ho atsika faharoa manaraka tsisy idirany le autorité politique mihitsy io le manam-pahefana io mihitsy zany rasaka miseho io fa le olo-peheza no ahihina no amafisiny jeneraly Ravany manana trano moa fa tsy ekena ny fikasihan-tanana olona tsy manantsiny ary efa miroso ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ny tena zava-nisy marina momba ity raharaha ity tsy ekena ihany koa ny tena ny fanaovana fitsaram-bahoaka satria isika dia tany voafehin'ny lalàna ary tokony ho toy ny mandrakariva ny olona fa tsy manao fihetsika mihoatry ny fefy. Tamin'ny fomba feno abibiana tokoa no azo lazaina fa namin'olona ity lehilahy ity satria rehefa avy nodorana dia natsipy tao anaty lobolobo ny fatiny. Tsy lavitra ny lalam-pirenena fahatelo no nanarian'ireo mpanao ratsy ny razana satria 7 metatra miala amin'ny arabe teo amin'ny PK19. Ny mponina teo amin'ny manodidina dia efa nahay ny fofona maimbo nandritry ny andro maromaro ary nieritreritra hoe misy fady biby eo amin'ny manodidina. Tovolahy resaka akagoavy no nahita voalohan'ny razana ka nampandre ireo tompon'andraikitra. Tsy nahitana na inona na inona na ahafantarana azy ilay razana. Ny tarehany raha teo dia efa siba tanteraka satria efa hita avokoa ny karandohany ary ny tanany sy ny tongony ihany koa dia efa nohanina alika. Ny mpitandro filaminana izay isan'ny tonga voalohany teny an-toerany moa dia efa manao ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Araka ny fijerin'ny dokotera dia 5 hatramin'ny 4 taona ity lehilahy nisy namono ity. Nentina teny amin'ny tranopaty eny amin'ny hôpitaly Anosy Avaratra moa ny razana satria efa simba tanteraka ilay razana sady tsy nisy naka hatramin'ny omaly dia nanapa-kevitra ny teo anivon'ny hôpitaly ny nandevina ity razana ity androany alarobia. Nampiaka-peo ny avy ao amin'ny sehatra tsy miankina manoloana ny toedrarà ankehitriny raha tsy laza fa tsy ny fitotongan'ny ara-toe-karena sy sosialy nandritry ny 4 taona. Nanambara izy ireo fa tsy hisy intsony ny fifandraisana amin'ireo androm-panjakana manomboka androany. Manoloana ny toedrarà izay iainan'ny firenena ankehitriny dia nanapa-kevitra ny sehatra tsy miankina fa satria tsy hita tsy fantatra intsony hoe izy ny tena mitondra ny tany sy ny fanjakana dia voalohany indrindra tsisy tsony ny fifandraisana amin'ny lafiny institutionnel izany hoe ny groupement sy ny fanjakana mandra-pisin'ny fandaminana. Faharoa nanapa-kevitra ny sehatra tsy miankina fa ny entra manaraka izay tokony aloha ny TVA zany io dia tsy ho aloha any amin'izay tokony andoavana azy fa mipetraka any amin'ny caisse de dépôt consignation amin'izay tsy afaka miteny ny fanjakana hoe manao mauvaise foi zay fa ny tiana ho avoatra zany dia hoe alamino aloha ny raharaha ampahafantarana hoe izy ny tena tokony fahefana dia zay voa mandohan'ny hetra araka ny tokony andoavana azy any amin'ny toerana fandoavana azy isan'andro. Ny sehatra tsy miankina niaraka nanao izany fanambarana izany raha tsy laza afa-tsy ny mpikambana eo anivon'ny GEM, FIFPAMA, SIM, tranoben'ny Tantsaha dia mizaka ny 700 ny aba sy ny etra eto amin'ny firenena. Nambaran'izy ireo fa mampivarahontsana ny tarehimarika satria mahatratra 3 hetsy ny mpitady asa ary ny 3 mponina dia miaina ao ambanin'ny fahantrana. Manampy izany moa ny faharatsian'ny tontolo manodidina ny fandrarahana noho ny tsy fandriam-pahalemana. Na dia nampaneny lakolosy aza ny sehatra tsy miankina raha ny voalazan'izy ireo dia ny ravoravo-tanana ny mpitondra fanjakana. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloan'ny firongatry ny andiam-balala izay manimba ny antoky ny 900 ny fiainan'ny mponina ary efa mananontanyna ny renivohitra.